Monsieur le Président, andremo to Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, tsy angamba tsy mazava. Mangina raha teno na tsy mitabataba. Monsieur le Premier Ministre, tamin'ny ianao no tenenao Premier Ministre dia neverina hoe misy dingana vita amin'ny sortie de crise. Inona tokoa moa nisy talohan'ny nahatonga anao eo? Talohan'ny nahatonga anao eo Monsieur Simao iraky Monsieur Sisanao dia nibitabitaka eran'ny tanàna hoe aty ny tena Premier Ministre, an'ity tena miaraka amin'ny Rajoelina, mafy ny fitondràna eto Madagasikara, mafy ny tetezamita. Izay ny kabariny Simao. Kanjo tonga Franceman, tsy izy iny. Lars Camille, tonga Belgique. Dia manontany aho, fa ahoana moa zany? Ahoana ny sortie de crise amin'ny dingana manaraka eo? Satria ianao manao ninini io io tsy sortie de crise, rentrée dans la crise io. Fidirana crise vaovao io satria fantatrao tsara fa ny Troïka no nandefa ny Franceman, nandrava ny fahefan'ny Camille Vital. Mbola ny Troïka nanara-maso ny mpametrahana anao eo. Androany ianao miteny indray hoe ninini ny Troïka nge zavatra fa lazay ny maly tamin'ny communiqué navoakany. Atao ny fifidianana fa averina valmanana, mahazo milatsaka malalaka, tsisy ninini izany. Ka izay andriamanto Premier Ministre ny teny fohy tiako ho fantatry ny malagasy hoe ianao hoe voninanao sortie de crise sa hamonina crise vaovao. Fa miditra amin'ny crise vaovao tsika amin'le teninao tao amin'ny TV Plus iny. Soratra tompo. Manaraka ny néolibéral de Madagascar.